Mbola verenantsika ny baolina kitra amin'ny vaovao any ivelany ny famarana ity lalao ity fa hiditra kosa amin'ny tontolon'ny baolina lavalava isika. Taorian'ny lalao manasa-dalina izay nitanterahana androany teny amin'ny kianja makidy dia tafita amin'ny lalao famaranana ny USA Nakady Fotsy sy ny FDM Manjakaray, lalao izay tafiditra ao anatin'ny jobily fankalazana ny 570 taona ny lalaovan'ny Andriamatoa Rakotondririna Jean Michel moa ity lalao ity. Tafita amin'ny lalao famaranana ny FDM Manjakaray sy ny USA Nakady Fotsy amin'ny lalao fankalazana ny taonjobily 570 taona ny lalaovan'Andriamatoa Rakotondririna Jean Michel izay fantatry ny rehetra amin'ny solona anarana hoe Eradoro be. Teo amin'ny lalao manasa-dalina voalohany dia ny FDM Manjakaray no nivoaka mpandresy nanoloana Antiopa tamin'isa 230-30. Nisaraka Atsala 20-20 ny rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Tamin'ny ankapobeny dia nanatombo ny FDM Manjakaray izay nitarika tamin'isa 5-9 teo amin'ny fizarapotona voalohany. Teo amin'ny fizarapotona faharoa dia nanindry mafy ny Antiopa kanefa tsy nahitam-bokany loatra izany raha tsy tany amin'ny 2 minitra tsy iravana. Mbola nitarika tamin'isa 20-30 mantsy ny Dakar teo. Tao anatin'izay 2 minitra tsy faranany lalao izay no nahatonga baolina nenty-tanana ny Antiopa ka nahasahala ny isa 20-20. Teo amin'ny lalao manasa-dalana faharoa kosa indray dia nazava ny fivoahan'ny USA Nakady Fotsy mpandresy nanoloana ny tanora Nanosobe amin'ny lalao tamin'isa 30-20. Teo amin'ny fizarapotona voalohany dia efa nitarika tamin'isa 17-9 ny Akady Fotsy. Raha neny talao tamin'ny ankapobeny dia nanatombo ny USA Nakady Fotsy izay nampijoro ireo mpilalao kalaza ao aminy. Haingana ny lalao Nakady Fotsy tamin'ity androany ity natao anaty evan io natany amin'ny 3 quart. Ny tamin'ny Manosobe kosa dia nitsapa mpilalao vaovao maromaro tamin'ity androany ity. Ny alahady izao no tanterahana ny lalao famaranana amin'ity taonjobily 570 taona Rakotondririna Jean Michel ity mbola eny amin'ny kianja maky Andotapenaka ihany.